olana rongeza be zay isan'ny vato misakana ny fampandrosoana ny commune ambanivohitra Bonamary ny tsy fisian'ny herinaratra sy ny haratsy ny lalana manomboka eo amin'ny croisement Bonamary mankany amin'ny commune io fanamby lehibe ho an'ny ben'ny tanàna ny Bonamary ny amahana ny olana misy ao an-toerana io no tantarain'ny ben'ny tanàna tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement mahafaly solonandrasana Olivier izany olana iaina ny ponina izany nandritry ny lanonam-pitokanana fotodrafitrasa tao an-toerana tamin'ny zoma 20 Mey. Mangataka zay monsieur le premier ministre, c'est le ministre mbo avitany lalana Bonamary 18 km Bonamary. 18 km Bonamary monsieur le premier ministre tamin'ny na zona fahalevantena tamin'ny impulsi 27 arivo tamin'ny royaume impulsi 27 arivo monsieur le premier ministre natonga teto président Tsirana nantokana azy farany tsisy fanamboarana raisin miteny zany mbola tsy velona tam'izany jusque zao tsisy traité lala Bonamary tsisy mpanamboatra lala Bonamary eritreritra zay mba vitany ampanina bebe koa amty lala Bonamary ty raha mandalo 18 km mandalo eto Jirama zay ato maizika misy groupe napetraka Jirama aminay napetraka sanka aminay io fa tsy zakanay izy io monsieur le premier ministre satria gasoil mandeha aminazy tsy mazakany tsy zakany vahoaka ka zahay mangataka alohan'izay mangataka manome poro amenay poro io groupe 50 kaverana io taritry mandeha eto jiro avy any Jirama ilainay zay tiafinareo moa zany raka teo no eo ihany dia nandroso vahaolana ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement mahafaly solonandrasana Olivier momba n'izany olana mianjady amin'ny vahoaka ny Bonamary izany manahirana lalana 18 km nefa tena sahirana mihitsy zay zany ohatrany nahazo massage mihitsy namosina ty androany tena dangereux ka zao bisibisika tamin'ny ministre ny travaux publics za teo zay mahatsara le miaraka amin'ny le olo tonga dia afaka mamaolana amin'ny taona ty zany arakaraka ny vola eo am-pelatanana dia eo amin'ny 10 km treo zany dia ho amboaritsika teneny mbola tsy goudron tseniky io fa atao passe rapide zany am'izay zany fa misy tomobile na voiture légère efa afaka manao 80 à l'heure zany manaraka lalana 5 km aloha tratrarina amin'ny taona ty anamboaran'le lalana zay point noir zay tena manahirana atsika amin'ny lalatsika io zany nefa tsy hijanona am'izay monsieur le maire fa efa nahita zao ministre ny travaux publics fantatray nilazan'ty Bonamary ty za zany androany monsieur le maire miteny aminao iezanay zany niresaka jiro ahitam-baolana zany amin'ny alohan'ny 26 juin zany dia zatsika hojerena amin'ny vaolana mahakasika ny jiro tanjona ny amerenana nilaza ny commune ambanivohitra Bonamary eo amin'ny tontolon'ny vokatra maro samihafa izay misy ao an-toerana sy ny fampandrosoana ny tanàna io.